Mandravatsika rehetra indray manaraka ny fandaharana lala manivaka amin'ity androany ity. Ety Akorondrano Andrefana indray no hitondranay anao ato anatin'ny lala manivaka araka izao tazantsika ety aorianako aty izao fa dia ety Akorondrano indray no misy anay hizotra kositsika ho eny Akady fotsy indray izay no lalana hitondranay anao ato anatin'ny fandaharana lala manivaka. Isaoranay ianao miaraka aminay tsy tapaka eto amin'ny Honneur TV satria dia efa maro be nareo no manaraka tsy tapaka ny fandaharana lala manivaka mampanantena anareo fa dia ho ataonay mahafinaritra foana ny fiarahana ato anatin'izao fandaharana izao. Manasa antsika rehetra ary hiaraka aminay hatramin'ny farany. Davatra. Eto no tena manomboka ny lala manivaka antsika rehefa avy niazo ny Akorondrano Andrefana isika izay toro lalana nitondranay anao tato anatin'ity fandaharana ity. Manomboka eto izany isika no andeha tongotra indray ao anatin'ity lala manivaka ity efa tazako ato aorianato moa izany efa tazanareo ato aorianato ihany koa izay lalana hitondraka anao ho any Akady fotsy izay. Raha toa kosa ianao ka andeha ho any Andravoahangy na ho any Ambodivona mazava ho azy afa-tsy amin'ny ankavanao aty izany no lalanao raha toa ianao ka hiazo an'izay toerana izay. Fampatsahiviko hiainga eto Akorondrano Andrefana kositsika ho any Akady fotsy ato anatin'ity lala manivaka ity. Ndao ary araka aminay ary manasa antsika rehetra tsy taraka aminay mandrapatapitry ny fandaharana. Davatra. Mandeha aty anatina lalan-kely no misy anay amin'izao fotoana izao. Hampatsahivina ianao fa ety Akorondrano Andrefana izao toerana hitondranay anao izao manomboka eto kosa isika dia hiakatra tohatra indray ao anatin'ity fandaharana iray ity. Hampatsahivina ianao fa niainga avy teo Akorondrano Andrefana isika ho any Akady fotsy ity lalana ity kosa dia eo amin'ny 10 minitra eo rafarafaela no andehananao anatin'izay lalana izay. Dao tohizantsika foana ny lalana. Rehefa tonga eto indray isika dia mahatazana sampanandarana iray mbola miditra anatina elakelan-trano hatrany no hitondranay anao ato anatin'ny fandaharana lala manivaka. Mbola hiditra ao anatin'izay lalakely izay hatrany isika mandra-pahadoga kosa ho any Akady fotsy ao anatin'ny fandaharana lala manivaka. Ndao ary araka aminay hatramin'ny farany hampatsahivina ianao fa niainga avy teny Akorondrano Andrefana isika ho any Akady fotsy kosa ao anatin'ity fandaharana iray ity. Rehefa tonga eto dia mahatazana sampanandalana iray indray ity lalana ity mivoaka ny Akady fotsy ihany fa aty no lalana hitondranay anao ato anatin'ny fandaharana lala manivaka. Ato aoriana Akady kosa dia mahatazana paopy isika na fakana rano zany ity amin'ity fokontany ity. Dao tohizantsika ary ny lalana hampatsahivina ianao fa hizotra ho any Akady fotsy hatrany ato anatin'ity fandaharana lala manivaka ity. Davatra.
mitoetra ny lalantsika hitantsika amin'izao fa anatina elakelan-trano an-trano no misy antsika eto anatin'ny fandarana lala manivaka ampatsahivina ianao fa hoe ny akato fotsiny no lalana hitondrana ianao davatra. Rehefa tonga eto indray isika dia matazana tsena tafavoaka eto amin'ny tsenan'Ankady fotsy izany no misy antsika amin'izao fotoana izao rehefa avy niainga teny Akorondrano andrefana kosa atao anatiny iny lala manivaka iny ndao tsy izy antsika foana ny lalana fa amin'ny ankapobeny izany rehefa tonga eto Ankady fotsy isika fa tsy eto no hitondrana ianao hatramin'ny farany fa mandalo ihany koa atao anatiny ity tsena ity izany isika ndao tsy izana trany. Tonga sotsika eto Ankady fotsy rehefa avy niazo an'iny lalana somary ny lavalava iny fampatsahivina ianao fa niainga avy teny Akorondrano andrefana ny lalantsika tonga sokositsika eto Ankady fotsy. Tazantsika atao rinato misy poste de police eto io zany no repère lalanao izay Ankady fotsy nitondrana ianao tao anatin'ny lala manivaka izay. Hatreto izany ny fiarahanay taminao tato anatin'ny fandarana lala manivaka eto amin'ny ANRTV hatrany moa izany no ahitanao izay lala manivaka izay. Amin'ny manaraka lalana fandray no entiko aminao anatin'ny fandarana. Velomindray ary.